Iroso amin'ny fampianarana indray zany tsika amin'ity an'ity. Manohy ny bokin'ny fianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Maro izay zavatra efa hitantsika indray tamin'ny farany iny mikasika ny amin'ny Kristy Jesosy. Hoe iza marina moa Kristy. Ary ny zavatra hitantsika tao anatin'izay dia ny resaka tsika ny amin'ny hoe ny firazanan'i Jesosy. Ny resaka tsika ny amin'ny ahoana ny nahatonga Jesosy tao kibon'i Maria nitorotoroan'ny fanamasina. Ahoana ihany koa izany endrika Jesosy zany amin'ny voninahiny. Izay no namaranantsika ilay lesona teo zany. Ary hitantsika tao anatin'izay ihany koa ilay resaka hoe Jesosy dia nivoaka tao amin'Andriamanitra. Jesosy ihany koa lazaina fa ilay tenin'Andriamanitra. Nefa ilay tenin'Andriamanitra ihany koa dia lazaina fa iny lazaina ihany koa fa Andriamanitra. Dia mbola hanozy efa fampianarana izay zany tsika amin'ity an'ity ka manasa antsika indray ary zany hiaraka hivavaka. Hivavaka ary tsika, hiara hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io. Andriamanitra lehibe indrindra ianao ka mendrika ny hoderaina, mendrika ny ho ankalazaina. Misaotra iray fa noho ny fahasoavanao dia tratra indray ity andro an'ito izay ahafahana hiaraka hianatra ny teninao sy dinika izany. Koa mangataka aminao izay Jehovah tompony maro. Tsy efa manao na inona tokoa izay raha tsy ny fanahinao no miasa amin'ny fahafenona anatinay. Koa dia mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikely reto vahoakanao. Sokafo ny fonay Andriamanitra, sokafo ny sainay. Amantaranay ny sitraponao. Ka dia mitenena raha io fa vonikely izay vahoakanao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ankalazaina ny anaranao. Mena voninahitra ianao raha io. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Eny raha io mifona aminao ihany koa nefa izahay. Ny amin'izay fahotanay sy tsy fahamarinanay rehetra ary tsy fahatanteranay rehetra. Mangataka aminao izay Kristy. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao izay Kristy ho afa-keloka. Ary aoka Tompo ilay fananao masina ny anamasina ny tsirairay avy. Ary ilay rano zanak'ondry anamarina anay ihany koa. Anadio sy anasanay hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Aoka Jesosy eo am-pelantananao no ametrahanay ny fianarana sy ny fandinihana ny teninao. Mba tsy hisy arombaka eo am-pelantananao. Eo am-pelantananao ihany koa ametrahana ny tokantrano ny tsirairay avy izay mandray izao fampianarana izao. Sy ny fitaovana rehetra izay ampiasain'izy ireo mikasika izany. Mba tsy hananastana fahifanana dia kely aza. Dia mitenena raha io fa vonikely izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. Dia isaorantsika ny Tompo nahafahantsika niaraka nivavaka izay zany. Zavatra hitantsika farany zany dia ny resakitsika ny amin'ilay hoe Jesosy teo amin'ny voninahiny zany. Inona maranantsika ny lesona. Satria izay no resahantsika hoe Jesosy alohan'ny hidina tetỳ tany. Dia ke Jesosy io tsy hoe tao amin'ny kibon'i Maria zany izy io vao hoe nisy zany Jesosy zany. Fa Jesosy dia efa nisy hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Satria izy ilay antsoina hoe tenin'Andriamanitra ary izy ilay tenin'Andriamanitra io no nahariana ny zavatra rehetra. Izany hoe efa nisy Jesosy Kristy zany. Ary hitantsika tany amin'ny Filipianina milaza hoe Jesosy ilay nanana ny endrika na dia nanana fitovinana endrika tamin'Andriamanitra ary izy dia nataony inona? Nataony tsintsinina izany ka naka ny endriky ny olona izy mba hahafahany maninona? Mba hahafahany mifanerasera amintsika zany. Ka nanolotra ny aina hatramin'ny fahafatesana izy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia inona ny zavatra hitantsika? Jesosy tao amin'ny voninahiny izay nefa manahoana ny endriky Jesosy, izany hoe alohan'ny hidinany tetỳ tany zany manahoana ny endriky Jesosy Kristy tao amin'ny voninahiny.
de hitantsika tany amin'ny Daniela mpamina ny tany de virenantsika kely izy am'tianantsika le lesona andresantsika farany iny zany Daniela toko fahafolo a Daniela toko fahafolo a de ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahasivy de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tamin'izany andro zany izao Daniela dia nisaona roa tokom-bolana mipaka tsy nihinana ny pio sady tsy nanendry hena na divay ny vavako ary tsy nihosotra dilo akory mbarapatapitry ny roa tokom-bolana mipaka ary tamin'ny andro faefatra amby roapolo tamin'ny volana voalohany raha teo amoron'io ny lehibe eo idekela izany dia nanompo ny masoko ka nijery ary indro nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy ka tena volamena avy anao fahazany no iskinany tahaka ny krisolita ny tenany ary tahaka ny elatra ny tarehany ary tahaka ny fanilo mirehitra ny masony ary mivolombarahana mangano any ny sandriny sy ny tongony ary ny feony toy ny feon'olona marobe ary izao Daniela ihany nahita ny fahitana fa ny olona teo aminy kosa tsy mba nahita izany fa torakovitra indrindra izy ka nandositra ny hery ary dia nilaozana hoerery eo ary nahita izany fahitana lehibe izany dia tsy nisy hery tafajanona tao tamiko fa niasimba ny voaloarika ny tarehako ary tsy nisy hery intsony tamiko nefa nandre ny teniny ihany aho ary no nandre izany eo dia reniko ny torimaso ny akohaka tamin'ny tany io zany ny endriky Jesosy Kristy ao amin'ny voninahiny tany amin'ny testamenta taloha zany dia efa hitantsika izy io dia inona zavatra teneniny teo ahoana izy eo amin'ilay andininy fahadimy lehilahy iray izy nitafy rongony fotsy ka tena volamena avy anao fahazany no isikinany tahaka ny krisolita ny tenany ary tahaka ny elatra ny tarehany tahaka ny fanilo mirehitra ny masony ary mivolombarana mangano ano ny sandriny sy ny tongony ary ny feony toy ny feon'ny olona marobe ny feony toy ny olona marobe rehefa nahita azy io zany Daniela dia nono tsy zakany Daniela fa nikarapoko Daniela ny anjera ny akohoka tamin'ny tany tsy zakany tsy ajerena zany dia mijery amin'izay tsika ary aty amin'ny apokalipsy tsika satria ijonona nandrainy iny nomena le fanambaran'i Jesosy Kristy ka rehefa nomena fanambarana iny Jesosy ijonona dia nahita fahitana ihany koa izy dia ny fahitana izay hitany dia io zavatra hitan'ny Daniela ato amin'ny toko fahafolo ny hitan'ny Jaonina apôstôly ao amin'ny apokalipsy toko voalohany ndetsika indray ao amin'ny apokalipsy toko voalohany dia jerentsika mikasika an'izay zavatra zay apokalipsy toko voalohany dia vakitsika ny andininy fa 13 vakitsika no manomboka amin'ny andininy fa 12 mihitsy tsy manina ary nitodika eo za ilay feo niteny tamiko koa rehefa nitodika eo dia nahita fanaovanjiry volamena 7 ary teo afovoan'ny fanaovanjiry dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava hatrany tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany ary ny lohany sy ny volony dia tahaka ny volon'ondry fotsy dia tahaka ny oram-panala ary ny masony tahaka ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana mangano ano ohatra ilay voadio amin'ny fandrendrena iny ary ny feony dia toy ny firondroan'ny ranobe ary ny kintana fito teny an-tany ankavanana izy ary nisy sabatra maranitra roa lila ny voaka avy teo am-bavany ary ny tarehany dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny ary nahita azy ao dia lavy ny ankohaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony ary izy nanendray tamin'ny tanana ankavanana ka nanao hoe aza matahotra izao no voalohany sy farany dia toy izany dia ilay velona efa maty ao nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanaridiny fahafatesana ary ny fiainatsita iza le hoe ilay efa velona hoe dia ilay velona efa maty nefa indro velona mandrakizay Jesosy ange io izy ilay maty nefa velona indray Jesosy io resahana io dia velona mandrakizay io izy ao amin'ny voninahiny ompeny hitantsika eo Jesosy ao amin'ny voninahiny dia mitovy ilay zavatra ny fomba filazany azy misy samihafa kely ohatra miteny izy hoe tahaka ny ary amin'ny Daniela izy ohatra zao izy ato amin'ny Daniela miteny eo amin'le
andin'ny fahadimy de miteny izy hoe nanompon'ny masoko a hijery azy indro nisy lehilahy anankiray nitafirongony fotsy ka tena volamena avy anao fazany no nisikinany tahaky ny krisolita ny tenany ary tahaky ny elatra ny tarehany de raisitsika kely izy ato de ahoana izy ary teo voan'ny fanaovanjiry de nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava hatrany tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany de hitantsika ihany koa zay atao amin'le toko 10 de ahoana izy eo amin'le 15 de nanompo ny masoko ao hijery azy indro ny lehilahy izay nitafirongony fotsy ka tena volamena vanao fazany ny sikinany io zany le fisikinam-bolamena eo amin'ny tratrany ny sikinany ozy izy ary izy tahaka ny vahoaka betsaka ny feony aty izy tahaka ny firondrony rano be ny feony ary izy miakanjo lava ato izy miakanjo lava ary izy miakanjo rongony fotsy madinika ao izy ny volony ozy izy tahaka ny volon'ondry fotsy ary izy ny teny hoe tahaka ny oram-panala ny masony izy izy tahaka ny lela tahaka ny mirehitra afo tsy ajerena mihitsy ange le izy fa mitovy zany le zavatra resahany eto zany tahaka ny krisolita ny tenany ozy izy zany hoe fotsy mankatsakatsaka tsy ajerena zany tahaka ny elatra ny tarehany tahaka ny fanilo mirehitra afo ny masony mivolombarahana mangano ao ny sandriny sy ny tongony de ary koa izy varahana koa ny tongony misy tovizany be mihitsy zany le zavatra resahany io fa manasa antsika moa zany verina ijeren'le izy tsara de ho hitantsika tsara hoe zavatra ray ihany ny zavatra resahany io zany amin'io zavatra ray ihany ny resahany amin'io zany fa tsy janona elany amin'iny zany tsika fa hotoizantsika le fanazavana inona ihany koa ny zavatra hitantsika teo zany zavatra hitantsika zany de zao hoe mba hahafahan Jesosy zany de zao hoe mifanerasera amintsika de zao hoe tsy maintsy ny sorony zany io voninahiny io zany satria raha io amin'ny maha Jesosy azy eo anatin'ny voninahiny io tonga tetỳ tany izy de nanahoana hoaitsika ve no resaka taminy tsy ho zakan'ny olombelona satria nanahoana inona ny zavatra nahazo any Jaona rehefa nahitany Jesosy izy eo amin'le 7:10 apokalipsy 1 ary raha nahita azy hoe de lavy ny akohaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony ny akohaka tahaka ny maty de rehefa nahita azy koa Daniel de manahoana ny réaction Daniel rehefa nahita anazy 15 ao amin'ny toko 10 ary de nilaozanao rery aho nahita ny fahitana lehibe zany de tsy nisy hery tafajanona tato amiko fa niasimba ny voaloarika ny tarehiko ary tsy nisy hery intsony tamiko nefa nandre ny teniny ihany aho ary no nandre izany aho de reniko ny torimaso ny akohaka tamin'ny tany ny akohaka tamin'ny tany koa izy ny valoarika tsy hery intsony tao aminy akarapoka izy zany tsisy hery intsony zany hoe tsy ho zakazakaina zany tsy ho zakanao mihitsy zany mijery ny Jesosy eo amin'ny voninahiny eo ohatra ny tahaka ny rehefa mijery iny ohatra ny fampirapiratany masoandro izy mijery ato tsy zakanao zany mijery iny jereo masoandro raha vitantsika mijery ny masoandro zany tsy vitantsika mijery ny masoandro zany ka i Jesosy io rehefa nidana tety any de nesorona zany le voninahitry Kristy ka no volavolain'ny fanahy masina tao akibon'ny Maria izy ho tonga olona tahaka atsika zao de nifanerasera tamintsika ka na de tonga olona ary izy nifanerasera tamintsika de inona nefa ny zavatra niteneniny eo amin'ny Jaona toko 1 de hoe hitanay ny voninahino izy tahaka ny voninahitra mendrika ho an'lahy tokana avy amin'ny ray zany hoe na de olombelona ary Jesosy de nitafinina ihany koa zany nisy le voninahitr'Andriamanitra koa tao aminy fa voninahitra nafahany fanerasera tamintsika io fa tsy le voninahitra nananany tany an-danitra inona nefa io voninahiny io le voninahiny izay tsy afahany ahoana moa fomba filazana anazy hoe rehefa ohatra mandray ohatra zany tsika anatin'ny soratra masiny hoe miady hevitra zao Jesosy amin'ireo fanosesam-panoran-dalàna ahoana no aizan'i Jesosy mifandahatra amin'ireo fanosesam-panoran-dalàna izay antsoina amin'ny teny frantsay érudit olona manam-pahalalana ny amin'ny resaka hoe lalàna sy ny rehetrarehetra ny fahalalana tao amin'ny Kristy ambony lavitra noho ny fahalalana tao anatin'iny satria nahoana le voninahitr'Andriamanitra tao aminy
ka le teny tonga nofo Kristy io ianao ve dia hiady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra ka raha zay zany mahatonga andreo hoe nyresaka raha niady hevitra tamin'ireo fariseo sy mpanorandalàna dia ny hoe tsy vitan'zareo no mandresy lahatra an' Jesosy, tsy vitan'zareo no miady hevitra amin'i Jesosy satria Jesosy ilay tenin'Andriamanitra. Ahoana ny adivanao hiady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra nefa ianao mianatra ny tenin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra mihitsy miady hevitra aminao? Tsy vitanao zany satria zay ny tao, satria Jesosy Kristy tonga nofo io, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo io, le fahefan'Andriamanitra anao ho aminy. Zay no mahatonga an' Jesosy miteny manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany, izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Na dia tonga nofo ary Jesosy dia le fahefan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy nafahany ny fanerasera tamin'ny olona. Ka zay no nahatonga ny fisarahana zany teo amin'ny vahoaka tamin'ny Kristy. Niteraka ady hevitra be teo amin'ny fiarahamonina Jesosy Kristy. Ao no miteny hoe tena mpaminany lehibe tokoa Jesosy. Ao no miteny hoe zanak'Andriamanitra Kristy. Ao no ireo fariseo sy mpanorandalàna sy ny ankamaroan'ny jiosy izay nanaraka ny fariseo sy mpanorandalàna manohatra ny Kristy hoe fanahany demona io ny amin'io fa tsy fanan'Andriamanitra. Satria zareo koa nialina ny amin'ny Kristy. Dia noho ny amin'i Jesosy Kristy dia nisy fisarahana zany. Nisy fisarahana teo amin'ny vahoaka. Jerentsika kely eo amin'ny Jauna toko 7 jerentsika kely zay. Ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Jauna toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny ady hevitra teto raha raisitsika le izy. Dia jereo tsara le zavatra resahana eto. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny izany dia nanao hoe ity tokoa ilay mpaminany. Hoy ny sasany ity no Kristy, fa koa ny sasany avy any Galilea va no hiavian'i Kristy. Tsy voalazan'ny soratra masina fa Kristy dia avy any amin'ny taranaka Davida sa avy ao Betlehema, vohitra ny nenan'i Davida, dia ny saratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka. Ny saratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka. Ary ny sasany tady hisambotra azy kanefa tsy nisy nanindry tanana taminy. Ary ny mpiandrarana eo amin'ny olona mpisorona sy ny fariseo ka hoy izy ireo taminy, nahoana ianareo tsy nitondra azy? Hoe samborina zany Kristy. Satria eo le andininy 7 ary ny sasany tady hisambotra azy kanefa tsy nisy nanindry tanana taminy. Zany hoe naniraka olona zany ny fariseo sy ny mpanorandalàna hisambotra an' Jesosy. Dia rehefa tonga nefa le olona nirahana tsy nisambotra an' Jesosy. Dia hoy izy andininy 5 ary ny mpiandrarana eo amin'ny olona sy ny mpisorona sy ny fariseo ka hoy izy ireo taminy, nahoana ianareo tsy nitondra azy? Ny mpiandrarana maly hoe tsy mbola nisy olona niteny tahaka an'izany. Inona moa hoe tsy mbola nisy olona niteny tahaka an'izany? Satria le fahefan'Andriamanitra zany no ao amin'ny Kristy, le amin'ny Mahandriamanitra ao amin'ny Kristy. Satria le tenin'Andriamanitra no tonga nofo. Ahoana no ahafahanao hiady hevitra amin'i Jesosy? Jesosy ange Andriamanitra, Jesosy le tenin'Andriamanitra. Ahoana ny adivanao? Satria zaho amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ato amiko, zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko izy. Ahoana ny ahafahanao miady hevitra aminy? Tsisy. Zay mampisaratsaina le vahoaka. Ahoana? Na ireo fariseo sy mpanorandalàna tsy hitany izay ho tenenina. Fa vao miteny izy dia vao maika tenenin'i Jesosy izy. Amin'izay ny tenin'i Jesosy teny levilevy mihitsy teneniny azy, tsy zakany ainy. Zany mahatonga azy misambotra. Dia nalefa indray misambotra hisambotra an' Jesosy dia nanao na le mpisambotra koa raha mba mivanaka fa tsy nisambotra indray hoe enjany zany. Tonga amin'ilay fiteneniny hoe ex zany. Ahoana ny adinao hevitra aminy? Dia hoy izy tsy mbola nisy olona niteny tahaka an'izany. Ary ny fariseo namaly hoe ianareo koa va mba voafitaka? Zany hoe zany nataon'ny fariseo hoe Jesosy dia mpamitaka, dia izay olona manaraka an' Jesosy dia voafitaka. Itsika zao zany amin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna, ho amin'ireo jiosy zany izay mitandrina ny lalàna io, ho an'ireo jiosy izay manino izy ity? Ho an'ireo jiosy izay tsy manaraka ny Kristy, dia itsika zany voafitaka zany itsika. Ianareo koa mba ava voafitaka? Moa misy mpanapaka na fariseo mba mino azy?
ny amony ty nyteny am'zany hoe mpanapaka nafaritsy eo move misy eo am' lehibe ny Israely sefo amin'ny Israely mamino an'izany Jesosy zany de raha za koa zao mampianatra am'izao fotoana zao de ho avy koa ny sasany teny fa mba diplôma vaiza moa ny anarany io mba nianatra teolojia taiza moa io fa reo le milaza azy lehibe reo ao ny nianatra nanao teolojia tany totrika misy mihitsy mianatra trany Vatican mianatra trany Colon zao sy amin'ny toerana maro samihafa ny any Madagasikara moa tsy tenenina ntsondra le antsona am'le hoe érudit zany reo manam-pahalalana reny le lehibe amin'ny fiangonana reny le manao akanjo rebareba reny kanefa Jesosy okanareo tsy tahaka an'ireny olona manao akanjo rebareba reny Jesosy tsy zany miteny an'izany fa Jesosy no miteny an'izany satria ireo le manao akanjo rebareba reo nge ireo le milaza hoe nareo koa ngamba voafitaka zay zany mitenen'ny soratra masina okanareo izy tsy tahaka ny fariseo sy ny mpanolo-dalàna zay mety tsara velatsio izy ka zareo izy de manao vavaka lava reno izy nefa Andriamanitra tsy mieno izy na manao andreny akanjo mirebareba lava reno izy ka mba ho arabaina eny amin'ny kianja na rehefa tonga ny misy fotoan-dehibe reny zany de zao manao omena sezam-boninahitra okanareo tsy ho tahaka an'izany zany ange le sefo teo amin'ny Israely ka zany zavatra fanaony zareo zany nefa de zao nitenen'ny Jesosy zany hoe tsy mety ange zao zavatra ataonareo zao de inona ny zavatra nisy teo le am'le jauna toko fafito teo verenantsika kely le jauna teo de aono izy izy leo am'le andin'ny fafito amby efapolo teo ary ny fariseo namaly azy eo ianareo koa va voafitaka moa misy mpanapaka na fariseo mba mino azy fa voaozina ireto vahoaka ireto izay tsy mahalala ny lalàna. Andriamanitra zany miasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ary Andriamanitra koa de miteny misy teny ao anatin'ny soratra masina ny adala am'izao tontolo zao nofidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry. Andriamanitra rehefa mifidy sy mba ny fidy ny avorazana fa ny varazana no fidiny tsy ireo no fidiny mpanjona zany no fidian'Andriamanitra olona mahantra no fidian'Andriamanitra hanao ny asany de naseho tamin'ny alalan'ny Kristy mihitsy zany tsy hoe Jesosy rehefa teraka de tany an-tranon'ny mpanjaka Jesosy niteraka hoe zanaka mpanjaka zany satria izy no Mesia fa mpanetretena naterahan'ny Kristy tany an-tran'ny nombo no naterahan'ny Kristy zay no naterahan'ny Kristy de mbola natao tao amin'ny fianakaviana mahantra Jesosy fa tsy mba fanakaviana mpanankarena zanaka mpandrafitra de lasa mpandrafitra koa Jesosy rehefa avy eo ny fidim-pianatra Jesosy de mbola mpanjona olona mahantra no nifidiany Jesosy mba hanehoana inona nefa sy hanehoana le voninahitr'Andriamanitra zay mba hampamenatra ny endry zay ka zay le izy hoe iny moa zany ao anaty farany sosina ihany fa izay no antony zany hoe tsy nafahan'reto fariseo sy mpanora-dalàna reto tsy navita niady hevitra tamin'i Jesosy satria le tenin'Andriamanitra no miresaka aminy ary tsy airesena lahatra ny tenin'Andriamanitra satria itsika ara mianatra ny tenin'Andriamanitra ko tenin'Andriamanitra indray ve no miresaka aminao inona no teneninao tsony eo de ny sara-tsaina ny vahoaka tamin'i Kristy ozy izy ireo tsy mbola nisy olona ny teny tahaka an'izany ozy izy de normalina koa zany le izy raha ohatra ny sara-tsaina ny vahoaka satria Jesosy tonga io zany maninona izy io mampisaraka koa zany izy io be de be ny olona miteny hoe ny fivavahana zany tamin'ny voaresy lahatra tamin'ny vombola hoe nanomboka nandray an'ity fahamarinana ity moa zany nanomboka hoe nandray an'i Jesosy Kristy io tompo sy mpamonjy ny fiainana de mizara zany ianao le mba zavatra voarainao le hafanana raisinao ny zarainao aman'olona de misy resy lahatra ny olona zay resahanao ny mikasika an'i Kristy ka rehefa resy lahatra le olona anankiray io de zao lasa nisy problema atao amin'ny tokantranony rehefa nisy problema atao amin'ny tokantranony de fantatry ny fianakaviana le izy hoe naninona nisy problema le tokantrano hoe
Nitoriany rolisy ny vadiny tany fampianarana ny boky ny apokalipsy tany de lasa niady izy mivady tao an-trano tao. Mba sy nanamangy an'le fianakaviana zany ianao tam'izay, ady ny nataon'le olona taminao tao tonga tany ady hoe iny zany ataonareo zany ahoana maninona mampisaraka olona fa ngahy izay inona mampisaraka azy. Tenin'Andriamanitra nandray ny tenin'Andriamanitra satria le tenin'Andriamanitra io mampisaraka io. Zany mahatonga hoe mampisara-tsaina, ny sara-tsaina ny vahoaka taminy de tena mampisaraka mihitsy io tenin'Andriamanitra io zany. Izay mahatonga anazy lazaina le eo amin'ny apokalipsy iny raisika teo hoe ny sabatra roa lela ozy izy nivoaka ny vavany. Sabatra roa lela. Mampisaraka zany sabatra roa lela zany. Manindrona ny mampisaraka ny tsoka sy ny vozy izy. Mampisaraka zany. De ozy nareo inona koa zany fa jerentsika Matthieu 7 tsy zany iny miteny an'izany. Matthieu 7 raisikely 4:7. Matthieu 7:4-7 de inona zavatra resahany io? 4:7 ka hatramin'ny 5:30. De zao ny voalaza ato amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Io nge le sabatra, le tenin'Andriamanitra. Sabatra roa lela ozy izy mivoaka ny vavany. Tsy tonga aho hitondra fiadanana fa hitondra sabatra. Aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho fa tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho ampifandrafy olona amiray, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny zatovo vavy, ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Normal be zany. Ny kristianina zany de zao hoe rehefa tena hoe mandray an' Jesosy tombo sy mpamonjy ny fiainanao ianao de tsy maintsy mandalo fizahantyoatra, tsy maintsy mandalo an'io lalana io ianao. Tsy maintsy mandalo anao. Satria izay ny lalana amin'ny maha-kristianina. Tsy tonga hoy Jesosy hitondra fiadanana fa sabatra. Fa tonga aho ampifandrafy olona amirainy, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny rafozany vavy. Mampisaraka mihitsy zany le tenin'Andriamanitra. Satria ao ny manaiky le tenin'Andriamanitra fa ao ny tsy manaiky. Mampisaraka zany ny tenin'Andriamanitra io. De betsaka amin'izay ny olona reny koa miavinavina reny olona reny. Ka le tenin'Andriamanitra ara lesika. Raha ianao nitondra tenin'Andriamanitra amin'le olona, roana ingeno aza mitondra zany raha mbola ho aty aminay de aza miresaka an'izany tenin'Andriamanitra, aza miresaka zany Jesosy zany fa zay tsy miheno an'izany. Aza ampidirina zany ny sainy atao tokantrano iny fa rehefa aty de miresaka normal fotsiny. Ka ianao kristianina, ka rehefa roanao Jesosy de izaho miaraka amin'i Jesosy. Imaginao zany ianao miaraka amin'ny olona anankiray ianao, ohatra ny hoe manana ny vadinao ianao miaraka aminao zany. Toa hoe Jesosy zany miaraka aminao. Amin'ny maha-kristiananao Jesosy ve de ataonao any ambaravarana na hoe sarahanao eny anjara. Jesosy io andraso anaty tômôbila ao fa mangy ny fianakaviako atao tokantrano de avelako ambany eo Jesosy. De hoe fa izy Jesosy mbola niambina tômôbila ao ambany ao izy. Raiso amin'izany ange le fomba fisainana tsy normal ange zany. Fa ianao zany mandeha amin'ny maha-kristiananao de tonga any tokantrano ianao. De hoentinao Jesosy. De tsy zakan'le olona le izy. Hoe aza miresaka an'izany raha tonga ato. Ka rehefa roasiny ary Jesosy de ozy ianao Jesosy Jesosy io andany aloha mivoaka kely fa mbola hiresaka kely amin'le olona ato. Fa raha tianao Jesosy de miaraka mivoaka amin'ny Jesosy ianao. Zay le izy, raha tianao Jesosy de miaraka mivoaka amin'ny Jesosy ianao. Zay mahatonga an' Jesosy miteny manao hoe raha tonga amin'ny toerana anankiray ianareo ka mandray anareo le tokantrano de tonony amin'izany tokantrano zany ny fiadanako ozy izy. Fa raha ohatra izy tsy mandray ozy izy ny fiadanako de zao esory ny kapanareo de kopay ny vovoka amin'ny kapanareo de aoka hiverina aminareo ny fiadanana zay noentinareo izy. Zay zany le izy Jesosy miaraka aminao zany normal be zany ianao raha maninona tsy tafaraka amin'ireo olona zay miaraka taminao fahiny satria nahoana mandany Jesosy izy. Raha manaiky izy andray an' Jesosy ampandroso azy, tsy manalika azy, mampiatrano azy eo satria manaiky tsy hoe amin'ny maha-kristianina anao zany raisiny ianao de manaja anao izy amin'ny maha-kristianina anao zay satria Jesosy eo aminao. De mba miaraka aminao zany Jesosy.
fa rehefa tonga ato a de tsy mahazo manao an'zao tsy mahazo manao an'zao tsy mahazo manao an'zao tsy sakanana daholo de inona moa zany fa de baibay ary de be no tezitra am'izany teniko zany ka natezitra ary angenareo mahatanteraka ny soratra masina ihany zany fa tsy eo manadiso ny soratra masina tsy akory de inona ny zavatra nisy ary ny zavatra hitantsika zany teo de zao hoe rehefa Jesosy tany an-danitra tao mivoninahana izy nitafy le voninahitr'Andriamanitra rehefa nidina tetỳ tany Jesosy de hitantsika tao amin'le Filipianina 4 fandraisantsika tamin'leriny fa tsy verenantsika hoe na de tao aminy ary le fitoviana tamin'Andriamanitra ozy izy de nataony tsinitsiny zany fa nesoriny mba hitovizana amintsika zany tahaka ny olona de naka ny endrika ny olona izy hatramin'ny fahafatesana io nafahany fanerasera tamintsika zany rehefa maty ary Jesosy de nanahoana nitsangana izy niakatra any an-danitra nipetraka eo kavanana indray rehefa nipetraka eo kavanana indray izy de nanahoana niverina indray nitafy an'io voninahiny io zay hitantsika teo amin'ny apokalipsy teo hitantsika hoe rehefa nanome any Jauna le boky le fanambarana ny boky ny apokalipsy Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny anjely de inona ny zavatra nisy nahita fahitana Jauna de nahitany Jesosy tao mivoninahana izy de rehefa nahita an'io fahitana io izy tsy le Jesosy hitany tetỳ tany ny hitany le nifanerasera taminy zay afaka niresaka tsara izy niara-ny sakafo tamin'i Jesosy izy niara-natory teny Etsahateny Getsemane izy tsy zay ny hitany fa Jesosy tsy ajerena nikarapoka tamin'ny tany izy tsy zakany ainy satria Jesosy eo mivoninahana ka rehefa lasa ary Jesosy zany de inona indray no tonga taty amintsika zany rehefa lasa Jesosy nanole asa zany de ny fanahy masina indray zany nidina rehefa lasa Jesosy de jerentsika kely ange izy eo amin'ny Jauna 4:20 ny andininy 5:20 sy ny 4:20 Jauna 4:20 Jauna 4:20 Jauna 4:20 ny andininy 5:20 sy ny 4:20 Jauna 4:20 andininy 5:20 sy ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy izany teny zany de efa voalazako taminareo raha mbola nitoetra teo aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irahan'ny ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo zany hoe rehefa Jesosy zany de efa namepetra mihitsy teto tamin'izy mbola teto tany tamin'ireo mpianatra nanao hoe izany teny zany efa voalazako taminareo raha mbola nitoetra eto aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo io fanahy io nefa ny zavatra misy de zao mbola tsy nomena io zany tamin'i Jesosy teto tany fa namepetra fotsiny Jesosy hoe rehefa miala de irahan'ny ray amin'ny anarako io fanahy io hitoetra eto aminareo izy no ananatra anareo izy no mpananatra anareo izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra zany hoe amin'i Jesosy mbola eto zany de Jesosy no manino izy no mampianatra atsika izy no mananatra atsika fa rehefa lasa Jesosy de ny fanahy masina indray zany no miasa manino maka le toeran'ny Kristy zany miasa amintsika zany izy no irahan'ny Kristy zany ahoana izy irahan'ny ray ozy izy amin'ny alalako izy de ho hitantsika eo moa zany zay zavatra zay de raha raisika kely zany le manao sary tsika araka le sary zay efa nataontsika tamin'ny farany iny zany ohatrany hoe karazana zay moa zany ny endrika ohatrany hoe azoko ilazana amin'izy fa afaka manao zay tiantsika anaovana azy tsika fa manao sarina trano zany tsika hoe sarina trano zany de io trano io zany maneho an'Andriamanitra de ao anatin'io trano io asitsika boribory de maneho any Kristy le boribory de ao anatin'le boribory asoantsika misy hoe carré zany na efajoro maneho ny fanahy masina Jesosy rehefa nidina tetỳ tany de Jesosy le boribory ao anatin'le ao anatin'le trano zany lasa nandeha tetỳ tany tonga olona
fa ny tao ami'ray tavela tao zany le efajoro le kare zany le fanamasina zany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty indray ary Jesosy niverina anakany ami'ray de niverina ao amin'le trano zany Jesosy, le boribory zany. De le efajoro indray zany no niala tao amin'le trano, nidina tetỳ tany nakany nanohy ny asa zay nataony Kristy. Ka rehefa nidina ary io fanamasina io de inona no zavatra nisy? Eo moa le zavatra andresantsika teo hoe le fanahy mbola tsy nainona, mbola tsy nomena fanamepetra Jesosy hoe ahoana izy teo vakitsika le andininy vakitsika le verenantsika vakina le izy teo 420 sy 920 de zao no teneniny teo 420 sy 920. Izany teny zany de efa voalazako taminareo raha mbola nitoetra eto aminareo fa ny mpananatra dia ny fanamasina izay rahan'ny ray amin'ny anarako, izy no mpianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Jesosy mbola teto tany no ny tenany io. Ny fanamasina zany mbola tsy nomena tamin'ny fotoana io. Ahoana no afantarantsika fa mbola tsy nomena ny fanamasina? De zao voalazany eo amin'ny Jaona ihany 7 no jerentsika 9:30. Jesosy mihitsy no niteny hoe mbola tsy nomena io. Amin'le Jesosy eto io zany mbola izy eto tany de tsy mbola nomena zany io fanamasina io. Vakitsika ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 8:30. Jaona 7 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 8:30. Vakitsika ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro faravaravoana dia nitsangana Jesosy ka niantsona nanao hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatona, aika hisotro. Izay mino ahy dia isoiny rano velona miboboka avy ao amin'ny kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay fa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ahoana ozy izy? Raha misy mino aho Jesosy de hono de isy rano velona miboboka ao amin'ny kibony araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany. Izany hoe raha misy mino an' Jesosy zany de zao hoe hirotsaka ao aminy fanahy masina. Isy tahaka ny rano miboboka io izy ao kibony fanahy masina zany no resahany amin'io. De ahoana izy izy? Ary ny fanahy izay voaraisiny mino no nolazainy tamin'izany. Kanefany amin'ny Jesosy miteny amin'ny fotoana io, tsy hoe amin'ny fotoana io izy no andray ny fanahy masina ny olona. Fa ahoana izy izy? Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Io fampanantenan'i Jesosy ho an'ireo izay mino azy io zany hoe andray ny fanahy masina de mbola tsy nomena tamin'i Jesosy ny tenany io teny io. Fa ny teny Jesosy hoe zay mino ahy de isy rano miboboka ao anatiny. Ho avy zany io fotoana io, amin'ny ovino io fotoana io ny tonga. Amin'ny ovino io fotoana io ny tonga. De hitantsika izy ato amin'ny asan'ny apôstôly 1. Nareo mpianatra raha mbola tsy nandray an'io fanahy masina io zany, na ny mpianatra Jesosy raha mbola tsy nandray ny fanahy masina, satria alohan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra de mbola namepetra an'ireo mpianatra Jesosy. De inona ny fepetra zay nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra? De vakitsika ny andininy 4 sy ny 5. Asan'ny apôstôly 1 andininy 4 sy ny 5. Ary niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala ny Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasany ray izay farenareo tamiko izy. Ino ny teny fikasany ray izay farenareo tamiko io? Fa ho avy aminareo izy. Ny mpananatra de ny fanahy masina izy. Izy no mpianatra anareo ny zavatra rehetra. Zay rehetra mino ahy de isoiny rano miboboka ao aminy. Ary ny fanahy izay horaisiny mino no nolazainy tamin'izany. Kanefa ny fanahy izy mbola tsy nomena satria nahoana?
mbola tsy niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy Kristy. Dia eto indray nefa izy dia mbola namipetra Jesosy satria manao ahoana? Mbola teo Jesosy na dia nitsangana tamin'ny maty ary Jesosy mbola niaraka tamin'ny mpianatra Kristy. Fa manao ahoana? Mbola tsy niditra tao amin'ny voninahiny izy. Jesosy nitsangana tamin'ny maty io zany mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny izy. Dia ahoana izy koa izay tafangana le andininy faefatra azafady. Ary raha niara niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay farenareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Eto zany Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianatra fa nareo dia ho atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Mbola tsy nandray ny fanamasina na ny mpianatra ary zany tamin'ny fotoana io. Jesosy alohan'ny niakatra alohan'ny akarany any an-danitra. Satria nahoana? Ny fanahy mbola tsy nomena satria Jesosy mbola tsy niditra tao amin'ny voninahiny. Zay zany no ahafantarana fa hoe mandray ny fanahy masina ny mpianatra, mandray ny fanahy masina ny mino rehefa tafiditra ao amin'ny voninahiny Jesosy Kristy. Inona ary ny zavatra nitranga? Ahoana izy Jesosy? Andininy fahasivy. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy. Raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Afaka fotoana kely fotorinan'io fotsiny zany Jesosy mbola eo ampiresahana amin'ny mpianatra io dia niakatra any an-danitra zany Kristy. Zay zany ny fameperana farany tenen'i Jesosy ny amin'ny andraisan'ny mpianatra ny fanahy masina. Hoe aza mihetsiketsika eto Jerosalema ianareo mandra-panafinareo ny fanahy masina. Mandra-pandraisanareo ny fanahy masina. Inona ny zavatra hitantsika? Eo amin'ny toko 2:1. Ny mpianatra izay nivory tao amin'ny efitrano io, tonga ny andro Pentekoste, ny andro Pentekoste dia andro firaviravona teo amin'ny zanak'Israely. Dia 1:1 vakitsika ka hatramin'ny 4. Toko 2:1 ka hatramin'ny 4. Ary noho tonga ny andro Pentekoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tapika avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofofo ka nanenika ilay tranony angonana. Ary nisy lehilahy maro nitarena afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Ahoana izy amin'ny 4? Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Nirotsaka tamin'ny mpianatra zany ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekoste. Ahoana ary no ahafantarana zany fa nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina? Ny dikany dia zao niditra ao amin'ny voninahiny Jesosy Kristy. Tafiditra tao amin'ny voninahiny zany Jesosy Kristy. Dia nandray ny fanahy masina satria io fanahy masina io tsy nomena io raha tsy niditra tao amin'ny voninahiny Kristy. Ka Jesosy lasa niakatra tany an-danitra iny zany. Tsy hoe tonga dia iny Jesosy niakatra dia tonga dia teo an'io dia nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina. Mbola afaka andro vitsivitsy vao nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina. Tsy fantatra moa zany izay mbola prosedura tany an-danitra tany tao anatin'io fotoana io zany. Mbola ho hitantsika io ihany io amin'ny rehefa mianatra boky ny Apokalipsy isika tonga amin'ny toko 4-5 io dia hitantsika ilay seza fiandrian'Andriamanitra dia hitantsika Jesosy hoe miditra ao amin'ny voninahiny io, hitantsika eo amin'ny toko 4-5 io zany. Ka eto zany ny zavatra anankiray dia zao hoe niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy, nirotsaka ary ny fanahy masina. Dia jereo tsara fa na ny apôstôly Paoly ary ny apôstôly Petera azafady dia manamarina an'izany hoe ito nge ilay zavatra nampanantenain'i Jesosy anay. Hoe le hoe fanahy masina izay omeny ray amin'ny alalako izy. Dia jereo fa eo amin'ny 3:30 dia ahoana izy eo amin'ny 3:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Toko 2:3:30 dia zao no teneniny. Ny apôstôly Petera zany no miteny eto. Ary rehefa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy
de efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao. Ary rehefa nasandratra ny tananakavanan'Andriamanitra izy, na ny apôstôly Petera ary zany de resy lahatra hoe tafiditra ao amin'ny voninahiny Jesosy. Ary rehefa nasandratra ny tananakavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy, de efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao. Satria nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina ary niseho tamin'ny mpianatra ny voninahitr'Andriamanitra, hita ny vahoaka teo Jerosalema. Hita ny vahoaka zany, gaga ny olona nahita azy ireo. Efa nresantsika kely teto moa mikasika an'iny hoe ary moa ve tsy jiosy reto olona reto e? Ka nahoana ny rentsika amin'ny fitenitsika maro samihafa daholo, amin'ny fomba fiteny maro samihafa, ao ny teny parsiana, ao ny teny arabo, ao ny teny grika sy ny teny maro samihafa. Ahoana ny aizan'izy ireo miteny amin'izany ahoana ny filazana hoe zany fahatsaran'Andriamanitra sy fahalebiazan'Andriamanitra zany amin'ny fitenitsika avy ozy izy. Le fanahy ny asa tao amin'izy ireo, fahagagana ny zavatra nitranga teo, nirotsaka ny fanahy masina. De eo zany le izy hoe amin'izao fotoana zao zany de zao io fanahy masina io zany no miasa amin'ny mino, satria izay ny tenen'i Jesosy. Ho an'izay mino aho izy de hoana? Isony rano miboboka eo aminy. Diferentsika kely ny Jaona toko 7 teo, vakitsika le 7:30. Jaona toko 7 any 7:30. De ahoana izy teo? Andininy 7:30. Izay mino ahy de isony rano velona iboboka avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay foraisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Izay mino ahy hozy izy. Amin'izao zany tsika raha mino an' Jesosy ianao zany, Jesosy tsy niteny hoe zay mino ahy ao anatin'ity taona ity, na zay mino ahy ao anatin'ny 10 taona, na zay mino ahy amin'ity taranaka velona ty ihany. Fa ho an'izay mino ahy Jesosy, mino an'i Kristy ve ianao? Raha mino an'i Jesosy ianao de mino ianao fa isy rony rano miboboka ao anatinao. Raha mangataka ianao de omena, raha mitady ianao de mahita, raha mandondona ianao de ovahana, de omenanao zany fanahy masina zany. Tsy zany manomeny zany fa Kristy no manomeny zany. Zay efa hitanareo sy renareo zao izy. De io ny mahavariana amin'le olona hoe misy zany fiangonana milaza izy fa fiangonan'Andriamanitra. Ao ny hoe mino an'Andriamanitra sy mino an' Jesosy Kristy. Fa nahoana? Tsy mino ny fanahy masina io izy. De tanteraka mihitsy le voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe misy olona mino an'Andriamanitra izy nefa mandany herin'Andriamanitra nge ny fanahy masina zany. Misy olona zany raha mivavaka zany ianao de tsy azo angatahana zany fanahy masina zany. Misy fotoana efa niteneniko teto izy hoe mivavaka zany misy olona tonga ohatrany mamanga tokantrano eo de hitory ny filazantsara ny atongavany eo. De raisinao izy ampandrosoanao. De ao ry vavaka de zay ato trano zany no mangataka hoe hivavaka tsika ary, de mivavaka de mangataka ny fanahy masina ianao. De tonga de avy izy de mitsara anao. De ianao ve mino zany fa mandray fanahy masina zany ianao raha mangataka ny fanahy masina? Fa le olona raha ve ahoany? Ozy ny teny soratra masina hoe dinihonareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana. Nefa nareo izy tsy mety manaraka azy mba hanananareo fiainana. Tenin'Andriamanitra miteny zay mino ahy de isy rano miboboka ao anatiny izy. Ary ny fanahy izay ho raisiny mino no nolazainy tamin'izany. Mino ve ianao? Raha mino ianao de angatao fanahy masina io mba hirotsaka aminao. Tsy omen'Andriamanitra anao io fanahy masina io. Ary raha tsy ny fanahy miasa ao anatinao de tsy mahay manao na inona na inona ianao. Raha tsy ny fanahy masina no miasa ao anatinao na andinika an'io baiboly io ary ianao, tsisy zavatra fantatrao ohatra ny mamaky boky zao fotsiny ny andraisanao ny soratra masina izy, tsisy zavatra hainao ny voalazany. Fa raha ny fanahy masina miasa ao anatinao, ahita izay zavatra mbola tsy hitan'ny masonao ianao, andre izay zavatra mbola tsy ren'ny sofinao ianao, isy zavatra hiditra ao am-ponao zay mbola tsy tafiditra tao ohatran'izay.
isy fifaliana mbola tsisy ohatr'izany miasa ao anatinao. Zany ny fiasan'ny fanahy masina rehefa miasa ao anatinao izy. Zany ny asan'ny fanahy masina rehefa miasa ao anatinao izy. Dia amaranantsika azy fotsiny zany dia zao hoe amin'izao fotoana izao raha Jesosy fantatsika izy hoe miakatra any an-danitra izy, mipetraka eo ankavanany iray. Inona ary ny ataon'i Jesosy amin'izao tsika miteny izao? Any an-danitra any. Moa ve Jesosy nandeha vita ny azako teny an-tany fa mba vakansa zao. Mandra-pavita ny tantarany tany. Jesosy tsy hoe lasa nandeha ny alavony nanao vakansa kely ihany. Fa Jesosy niditra eo mivoninany io dia misy fahefana raisiny ihany zany, misy asa ataon'i Jesosy zany ihany. Ka ny asa izay ataony ihany zany dia mpanalalana amintsika amin'Andriamanitra. Jesosy zany mifona ho antsika eo amin'Andriamanitra. Manao asana mpisorona be zany ny ataony any an-danitra any. Romanina 4:7 andininy 7:30 jerentsika nge. Romanina 4:7 ny andininy 7:30. Romanina 4:7 andininy 7:30 sy 7:30. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy? Iza ny apanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka? Kristy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty, koa ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ahoana izy? Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty izy. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty, koa ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra hozy izy. Aizy Jesosy mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra any an-danitra. Dia toy izany. Inona ny ataony ihany? Ary mifona ho antsika. Mifona ho antsika. Izay zany ny ataon'i Jesosy. Mifona ho antsika izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny tempoly any an-danitra. Ilay tsy natao tanana io. Voalazan'ny mpaminany. Zay zany ny ataon'i Jesosy. Eo tanana ankavanan'Andriamanitra izy no tanana ankavanan'Andriamanitra izy no mitoetra. Mifona ho antsika ny ataon'i Jesosy ihany. Dia jerova aty amin'ny Efesianina ihany koa izy miteny an'izany. Efesianina 1 ny andininy 7:20 sy ny 20. Efesianina 1 ny andininy 7:20 sy ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fioaran'ny alehiben'ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Zany hoe Andriamanitra no resahany eto zany, averiko tsara izy. Ary ny fioaran'ny alehiben'ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo an-tanany ankavanana any an-danitra. Andriamanitra zany nananganany Kristy tamin'ny maty ary nampitoeriny eo an-tanany ankavanan'Andriamanitra. Aiza? Any an-danitra hozy izy. Zay ny teneniny eto nge, any an-danitra hozy izy. Leo an-tanany ankavanan'Andriamanitra io tsy any an-danitra, zay mihitsy ny zavatra teneniny eto zany. Ary nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo an-tanana ankavanana any an-danitra. Amaranantsika azy Jaonina 1 any amin'ny epistile ndray tsika zany. Jaonina tsy ao amin'ny Jaonina fa ao amin'ny Jaonina 1. Misy ny hoe filazantsara ny Jaonina dia misy ny hoe Jaonina 1 zany. Dia any amin'ny epistile zany tsika Jaonina 1 aty alohan'ny apokalipsia aty ny misy azy zany ho antsika raha mijery tsika. Jaonina 1 toko 2 ny andininy 1 sy ny 2. Jaonina 1 toko 2 ny andininy 1 sy ny 2. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa ho an'izao tontolo izao koa.
ahoana izy izy raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina ary izy avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jesosy tsy hoe maty ho antsika ihany, tsika kristianina, satria tsika koa nge mpampanota ihany taloha. Ary na zao ara ve tsika mbola manana fahalemena izay iadivantsika isan'andro hoentina mbavaka hitolomantsika, ady izay atrehantsika isan'andro, fa Kristy maty ho an'izao tontolo izao. Manana solovava hozy izy tsika any an-danitra any, Jesosy Kristy, izay mifona ho antsika zany eo anatrehan'Andriamanitra. Zay no ataon'i Jesosy, mifona ho antsika. Zay nge mahatonga le hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy zany ny solovavanao, ahafahanao maninona? Makeo amin'ny ray, mitondra ny fahotanao, mitondra ny tsy fahamendrenao. Dia hoy izy ianao hoe za tsy mila mpisolovava fa tonga dia za no misolo ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra, dia hoentinao amin'Andriamanitra fa tsy mandalo misolovava ianao. Dia ho tonga amin'Andriamanitra ve ny vavaka ao? Jesosy ny solovava antsika zany, izy no mifona ho antsika. Zay ny asan'i Jesosy amin'ny mampisorona be azy, satria zay ny fahefana no omen'Andriamanitra azy any an-danitra any. Mbola resahantsika moa zay fa tsy voalaza antsika teo mikasika ilay mpisorona be amin'ny lesona manaraka hoe Jesosy Kristy dia mpisorona be any an-danitra any, mbola hidirantsika zany zay lesona zay. Fa zay zany ny asan'i Jesosy, be dia be ny milaza hoe tsy hoe afaka mivavaka izy dia tonga dia mivavaka amin'Andriamanitra fotsiny. Fa Jesosy Kristy no mifona ho antsika. Tsy tonga eo anatrehan'Andriamanitra ny vavakantsika raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay no mahatonga antsika rehefa mivavaka dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Na manao ihany koa hoe amen, satria anarana hiantsonan'i Kristy ihany koa hoe amen. Zany koa dia anarana hiantsonan'i Jesosy. Amin'ireo anarana be dia be izay nomenan'i Kristy dia Kristy ihany koa dia antsoina hoe ilay amen. Zay mahatonga antsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy, zay mahatonga antsika manao hoe amen. Fa tsy hoe rehefa manao amen dia vita fotsiny ny dikan'izay. Fa ny dikan'ny amen moa dia hoe ho tanteraka tokoa anie izany. Fa ny anaran'i Jesosy ihany koa dia izao hoe amen ihany koa ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy zany ianao dia izao aza mieritreritra mihitsy hoe saoty tamboho ianao. Fa mpangalatra no misaoty tamboho. Fa ny olona marina mitsofoka amin'ny vavahady, iza ny vavahady? Jesosy Kristy ny vavahady. Ka ho an'izay mpisaoty tamboho dia atsipy any am-baravarakely ny fitenenana. Misy pastera zay ma tsy manao an'izay izy rehefa miresaka dia hoe atsipy any am-baravarakely. Bon tsy asiana resaka moa zay resaka zay. Fa zay fa rehefa mpangalatra ianao dia atsipy any am-baravarakely ianao. Fa raha manao ny marina ianao dia mitsofoka amin'ny varavarana ianao dia Jesosy Kristy ny lalana makany amin'ny ray. Tsisy afa-tsy izy irery ihany. Hivavaka tsika maranantsika ny lesona indray tamin'ity maraina ity. Dia tohizantsika indray zany indray amin'ny hariva iny izany. Hivavaka ary tsika. Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Izaka, Andriamanitry Jakoba. Misaotra raha iny amin'ny afahanay niara-nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity anio ity. Tsy amin'ny herina amin'ny fahatanjahana fa amin'ny fanahinao irery ihany Andriamanitra ray. Dia eo karaha iny fanahinao hiasa aminay amin'ny fahafenonany ahatanteraka ny sitraponao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no nanandratanay izao vavaka izao rehetra anatrehanao. Halleluia. Amen. Zay ary dia manao baibaintsika rehetra amin'ny hariva indray zany tsika manao ny fampianarana. Bye bye.